Mifamotoana amin'i Jesoa Kristy. Anio fa 8 ny volana aogositra. Mahazoa hery sy toky eo amin'ny fahazavan'ny fanatrehako. Rehefa ampamirapiratiko aminao ny fahazavan'ny tavako dia ho azonao ny sakafo sahaza anao, hanatsara ny fitomboanao amin'ny fahasoavako. Noforoniko ianao mba hifandraisanao mifanatrika amiko, ary izany fifandraisan'izany no ampahery ny fanahinao. Ho hitanao an-tompo maso ny ampahan'izany, ho hitanao any an-danitra, rehefa mirodana avokoa ny fefy manelanelana sy ny voninahitro aminao. Avy sasaka ny fahasoavana raisinao amin'ny fotoana ny fisaintsainana lalina miaraka amiko io. Mahazotra kefa avy amiko eto sy ankehitriny ianao, sady mahazo aina avy amin'ny fanantenana ny lanitra izay alalanao amin'ny firaviravona lehibe. Salamy 4, ny 7 sy ny 8. Maro ny olona mitaraina hoe mba tia hita fahasambarana izahay, ka jery eo mikamorapo. Tompo, nasianao fifaliana kosa atao am-poko, mihoatra no ilay fifalian'ireo amin'ny tobahan'ny variny sy ny tivainy. Vao mandry ady reniko ampiadanana, satria ianao rery ihany Tompo no mampitombona ahy, tsy anana iahy. Apokalipsy 1:20, ny 7:20. Ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana mirapiratra ho aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra nefa manazava azy, ary ny zanak'ondry no jiro manilo azy. Amen.